Miarabanao faly mandray anao monsieur Rija Rakoto Zanakajy. Ny magazininao moa zany gazety boky izy io fa hita amin'ny serasera Facebook koa zay mampiseho sary sy horonan-tsary mandinika ny resaka fivoarana sy ny fanavaozana sy ny ala teknika eto amin'ny firenena zany. De afaka miteny mombamomba ny lalana nampiavinao sy milaza kely momba anao manokana ve azafady? Misaotra betsaka ny Innov Magazine zany manasa amin'ny resaka fampandrosoana, amin'ny resaka innovation zany moa zavatra ilain'ny firenena zany. Ary miarahaba koa ny Andriamatoa Marsoa Randriambololona zay Randriambololona laza kely mombamomba an'angamba moa ny ohatrany mahamenatra zany raha mahita ny fivoaran'ny firenena, ny tantaran'ny diplôma sy ny fahaizana satria betsaka ny olona docteur, ingénieur, professeur ao Madagasikara na malagasy nefa ny firenena mbola kisitra. Dia ny important zany dia hoe teknisianina zany mandraharaha miaina amin'ny tontolon'ny fandraharahana dia manana antoko politika koa zany zanaky Madagasikara. Zay zany dia tao amin'ny fikarohana zany ny tena fatoako lalindalina zany amina resaka caloportage de l'énergie zany hoe ny amin'ny tany ny avaratra zany, amin'ny tany avaratra zany mangatsika ny andro lefa hivera, mangatsika be dia mafana be lefa ete. Dia ny mitady fika zany zareo inona no azo atao mba tsy handaniana angovo ny stockena ny froid, stockena ny chaud dia décalena dans le temps. Iny moa zany ny fivezivezena nanerina an'izao tontolo izao nampiseho an'ilay développement froid magnétique, TBIB zany hoe resaka gaz carbonique zany no atao sous pression dia tandevana diny anaovana ataontsika hitazomana an'ilay froid dia amoahana an'ilay chaleur aby. Voilà. Zay zany no atao parcours vie privée indray moa zany personnel indray zany 13 taona zany mananjanaka ray tsy manambady. Tsara tokoa zany tsara be. Ny antsika moa zany eo ihany le ianao toy ny resaka fitazomana ny hafanana sy fitazomana ny antsika fa ny antsika moa resaka ary amin'ny fandraharana sy fitantanana no tena hojerentsika androany sy ny araka toe-karena moa zany. Ka tonga dia idirako ina moa zany na resy lahatra anao sy anao sy ny fijery lavitra anananao manoloana ny fandrosoana eto amin'ny firenena zany, ny fandrosoana Madagasikara antsika. Inona zany tena manitikitika ny fonao sy ny fahitanao ny afaka ataontsika sy ny mety hivoarana ito tanindrazana malalatsika ito? Ny zavatra mampalahelo zany mahita an'ilay hoe constat hoe mampivezivezy ihany firenena maro nandehanana isa-taona misy fivoarana foana reny firenena reny. Isaky ny mandeha ny Madagasikara mihemitra, isan'ny trano, isan'ny mponina mitombo fa ny firenena mihemitra. Io zany miatretra hoe iza ny hanovany io raha tsika izao nanomboka ny démarrer an'ilay hoe manao an'ilay fandraharahana entrepreneuriat de la jeunesse sy namany manko zany mbola tanora tamin'izay mbola tamin'ny taona 2000 tany mbola tsy dia nisy ny resaka firenio nanao an'ireny Jean Stewart Hotesse reny tany Diakoana nankana an'ilay izy satria ny olana zany raha tsy antsika ny mandray andraikitra fa miandry tolorana dia tsy afaka androso. Donc zany izay mahatsapa-tena zany tokony dia manomboka ny mety fa tsy miandry hoe miandry fotoana amin'izao fotoana izao tokony mampety azy. Dia io zany matetika manko ilay izy miakina amin'ny baliteny ataon'ny olona dia hoe tsisy vola. Dia iny le sakana iny zany no mahatonga ilay izy hoe tsy sakana ilay tsy fisiana vola. Tombaritra ilay izy satria ny créativité ny orina mafy bebe kokoa dalikao. Voilà. Eo zany ilay izy. Dia izay zany mahatonga hoe manomboka mamory tanora, manentana tanora, manentana tambanivohitra, manentana mpianatra, manentana intellectuel universitaire hoe tsy azo atao intsony zany mipetraka fotsiny miandry fotsiny hoe
ho avy ny mana avy any an-danitra, ny fanjakan'ny lanitra ho avy any ny tena filaminana fety zavatra fandalovana, mila fandraisana andraikitra ny tsirairay zany le izy, le hoe individu zany tena zava-dehibe. Zay zany tena manitona ana amin'le izy, ary azo atao le izy fa tsy hoe tsy azo atao, tsy miankina amin'ny hoe manam-bola na tsy manam-bola fa manana hevitra anao dia mandeha manatanteraka an'le hevitra. Raha fehezina moa zany dia hoe tsy ny vola zany no harena fa ny olona sy ny fahaizana no harena ny firenen'ity raha zahay. Dia eo koa le hoe tsika moa miteny tsika fa ireo olona izay nanana ohatran'ny atsika hoe chance zany, satria vitsy nanana chance zany hoe firisan-jato malagasy no nahavita hoe fianarana lavitra zany, dia ireny zany tokony manampy firenena raha zay zany le hevitra ao zany. Tena tokony mahatsiaro tena misy zany reny hoe tompony andraikitra mampikasy ny firenena. Voilà. Tsy manilika andraikitra satria matetika manko vao miresaka amin'ny na profesora ray na amina dokotera na amin'ny ingénieur dia hoe tena na ira nga tsy mahazo seza, tsy mahazo toerana. Zay foana, any foana le izy. Nefa tena faute grave zany, zany faute fondamentale. Erreur zany de pensée mihitsy le izy hoe miandry hahazo toerana vao hanao zavatra. Fa tokony mandray andraikitra tena hoe tsy tokony hahita toro misy reny dokotera, ingénieur, technicienne, manam-pahaizana, profesora maro be Madagasikara reny, efa ho aman'arivony, nefa ny firenena kisitra. Voilà. Tena marina zany. Manatin'izay hoe farany firenentsika izay moa zany, raha malala moa izy iny. Dia raha aminao manokana ina moa zany ny sehatra tena hoe mahafaraparany atsika io, ary arahoana amin'izany sehatra zany izy amin'ireo no tena raketanao moa zany amin'izao, amin'ny resaka fahaizanao sy ny asa aman'andraikitra ao isan'andro moa zany. Sarotra aloha zany mandainga mety hoe kivitsika raha miteny aho hoe kisitra daholo sika amin'ny sehatra rehetrarehetra Madagasikara. Fa zay ny tena réalité, mila conscient zay zany manaiky an'izay. Fa zay tsy midika hoe manaiky dia mijanona eo. Zay moa zany ny problème hoe dia manatsaso hoe tsy tenenina ny zavatra ratsy fa manjary aleo asitrisitrika. Non, tena aleo vakina ny abse hoe kisitra isika amin'ny sehatra rehetrarehetra. Ny amin'ny sehatra mahavoalohany atsika dia ny fankataha. Zay aloha dia haitsika zay. Resaka copier-coller, resaka makatahaka dia haitsika iny. Fa resaka famoronana tena tsisy, tena tavela lavitra be. Mahatonga amin'ny tena tazay lavitra mety misy hoe 1% ihany na 2% fa lavitra zany par rapport amin'ny firenena hafa na hoe firenena samy afrikanina azy. Ny atao ny firenena amin'ny andraikitra sahaniko zany amin'ilay hoe sehatra anaovako fandraharahana dia miainga mihitsy amin'le olona hoe inona moa no mahatonga l'olona velona. Voilà. Tonga dia sakafo. Raha tsy voafehiny hoe fidiran'ny sakafo any anatin'ny vava ny olona dia tsisy zavatra ilamina zany. Teoria aby ny rehetrarehetra. Mila miverina amin'ny base ny olona zay mahatonga an'ale miresaka matetika aloha fivoarana sahaza. Zavatra sahaza no ilain'ny malagasy, no ilain'ny tatsaha, no ilain'ny maro anisa, fa tsy zavatra miezinezina, manofy. Ampanofisina le olona zany satria le olona zany efa tena sahirana amin'le fiainana, tena sahirana, dia tsy hitany intsony ny hakany sain'ny fahafinaretana, dia izay mahay mampanonofy anazy hoe ao fa apetraka amina 40 étage ianareo, ao fa alefa ny miamiana, dia reny no tiany satria mba manofinofy izy, mba misy revy zany. Izay mahavory olona dia misy revy zany, satria le olona zany tellement tisy tsony zany le distraction, tsy hainy tsony manavaka hoe inona no conséquence n'ity zavatra ataoko ity, vokatra n'ity amin'ny fiainako sy ny fiainan'ny taranako. Dia zay zany hoe mila miverina zany ny olona, miverina mifototra dia hoe ahoana ny hahavitako ny sakafoko androany. Tsika manana tany malalaka betsaka be tsy voasa. Masika ny olona nefa hoe misy vazaha tonga dia mitondra an'izay dia manao an'ilay izy tsy azo mpamangotry sy ny namany, nefa ny tany tsy ampiasaina akory.
Zaratsika raha mamboly kely lova mbola iadiana amin'ny tany amin'ny dadabe tany mety manana tahalaka anakiroa na anankitelo na 1 hectare dia iny ambolembolena kely eo dia roa volana iny dia laniny ao dia tsisy inona intsony dia mipetrapetraka miandry fa mitrosa indray koa dia miandry manara. Tena mila mampitombo zany ny famokarana ny olona. Io tsy famokarana ihany tsy hoe vary sy ihany fa tena hoe ampiasaina daholo zany ny sehatra rehetrarehetra hatrany amin'ny fitsaboana, hatrany amin'ny lalana, hatrany amin'ny rano, hatrany amin'ny ataontsika fampianarana. Tsy mety miaraka zany izy io fa tsy mety hoe toko aloha ny stady milay be dia ny olona efa tsisy hoanina ilalao baolina. Na baolina lalaoviny ao ary mbola tadiaviny aminao rehefa manao propaganda ianao zay vao anaovany an'ilay izy tsy manana an'ilay izy. Zay zany ilay izy hoe mila tadiavam-petraka zany le hoe lahara-pahamehana zany dia hoe mila misakafo ny olona. Rehefa misakafo ny olona, rehefa misakafo ny olona, rehefa mamokatra ny olona, manomboka manome tokony tenany izy. Io tsy miteny aho hoe tantsaha ihany manao an'izay Zaho zao na ataontsika hoe nandalindalina tamin'ny fianarana ihany fa zaho mamboly, miompy. Ary mbola mitony mikatsaka an'izay hoe ahoana ny hazoko vokatra randimana vary hoe 4 tonnes par hectare zany. Ahoana ny naovako riavitra. Tsy voatery hoe zaho fa nahazo diplôma dia mitady asa zany zay dia mpiasa an-drakoto mpiasa an-drabe. Mila mamokatra amin'ny même temps anao miasa dia mamokatra anao amin'ny tany. Dia amin'ny asanao anao zany tsy tokony miandry hoe maka traikefa moa zany ny zavatra normal hoe tsy mety any amin'ny efa talohanao ny akanao traikefa. Io zany tena important. Maka traikefa anao fa ny ambitionao tokony hoe ianao koa no hakany olona traikefa avy eo zany hoe ampiasa ny olona. Zay zany important zay. Fa raha tsy manana an'izay défi zay ianao hoe anatin'ny 5 taona manao an'ity dia afaka 5 taona zao ny ataoko tsy tafavoaka anao. Tsy tafavoaka anao. Eo anao vao tamana amin'ny 300 000, 400 000, 1 million d'ariary eo anao dia manomboka tamana an'izay. Dia lasa mifoha amin'ny valo maraina, miasa rava amin'ny 5 hariva, dia weekend dia manao partage sur Facebook dia zay. Dia atitra amin'izay ianao. Voilà. Rehefa tsy tafavoaka ny olona mampiasa anao dia tonga dia soloana indray ianao rehefa manomboka fisaka. Mitady jeune indray izy dia eo indray ianao mitady azy dia lasa mahandro. Izay mihitsy ara ny tsampy amintsika satria tsika moa malagasy mahantra ny ankamaroantsika dia ny tanjona aloha voalohany indrindra ny survivre. Mila asa stable fa mety hoe tsy ampy zany le any amin'ny fijerena lavitra zany satria ny avelona androany sy iainana androany aloha ny tanjona alohan'ny hoe ahoana ny iainako afaka ahoana ny ariako afaka 10 taona 20 taona zany. Mety izay koa angamba le moa zany lefitra kely ao anatin'le izy zany. Ok, reto moa resahana zany hoe any amin'ny resaka sakafo no tena misy arriération ato amintsika satria izay moa ny tena ho resahana androany ny resaka arriération zay. Ka tonga dia dinganiko misy mpanoratra maromaro frantsay dia efa nisy koa taloha nanoratra économie moa zany tena nosoratany momba ny arriération io hoe misy tombontsoa izy io. Misy tombontsoa izy io ohatran'ny nahazo an'ny Union Soviétique zao tamin'ny fanombohan'ny taon'ny 1920 dia anisan'ny avantage ny arriération izay. Ka ahoana mombamomba an'izay eto amintsika misy tombontsoa ve ny fisian'ny izay arriération zay tenena amin'ny teny vazaha moa zany fa amin'ny teknika eto Madagasikara mety misy raha sehatra mo iasanao sy lofonao manokana ve dia mety misy tombony ihany izy io. Ny resaka aération zany moa zany terme izy iny terme izy iny ny tena dikan'le terme zany azavaiko ataoko amin'ny teny gasy mba ho maro ny mahazo azy sahala hoe misy sehatra taraiky be anao zany ahafahanao manao saut tout de suite tsy mandalo amin'le pas. Meko exemple zany ny aération efa iainan'ny malagasy amin'izao hoe tsika tsy nandalo telefôna misy câble fa tsisy telefôna ny olona dia tonga dia portable tombobarotra atsika zay. Voilà. Satria tsy nanao ligne lava be fil sy ny lamany naovana telefôna. Dia amin'ny monde économique zany azo atao tsara io zavatra io. Misy azo atao le izy amin'ny toe-karena, amin'ny fiarahamonina koa azo atao. Ny olana fotsiny dia zao mila accompagnement,
mila accompagnement socio-économique satria atsika atao hoe romboroapolo ny faritra fa raha ny tena marina any amin'ny 70 any ny fizarany fomba amam-panao. Zay zany no fanadihadiana nataonay tao anatin'ny telo taona. 70 ny fomba amam-panao samihafa. Dia raha ianao hanao aération any amin'ny vondrona commune anankiray na vondrona fokontany, tsy hitovy mihitsy amin'ny commune anankiray. Na mitovy amin'ny setra anankiray ilay izy. Misy commune amintsika ao misy district mbola tara 2 siècle, taonjato, 200 taona taran'izay ny fomba fisainan'ny olona. Atsika nefa zao fa monde moderne, zareo mbola pierre taillé, pierre police ny namany. Tena tara be. Dia reny zany raha hanao aération reny zany dia mila accompagnement socio-économique matotra mba hahomby le izy. Maninona moa reny ONG sy reny fanapiana maro be azo anaovana projet reny mandamoka. Satria tsotra be. Le olona manantanteraka, nanao le projet, tsara l'initiative, fa le olona manantanteraka anazy olona tsy mahalala an'le vision globale. Zany hoe maika hanezika vokatra zany ny olona fa tsy maika hametraka ataontsika hoe hametraka fomba fisainana. Satria ny aération ny téléphone portable ny mety atsika zao avancé amin'ny resaka telle-monnaie amin'le fandoavam-bola amin'ny fandoavam-bola amin'ny téléphone io avancé tsika. Nandro Suisse tavela atsika amin'io. Kazona aération ihany izy, nety izy. Tapaka izy teo. Trano tapaka Tapaka izy teo. Iny tsy maninona fa mbola mitohy ihany resakitsika zany. Okey. Zay zany teneniko mila fampandrosoana mifanentana amin'ny faritra hanaovana an'le aération amin'le sehatra. Jery fotsiny anankiray ny nahatonga ny teny sovietika ianao tao dia teny anankiray hoe ny raha anao fonderie zany eo Antananarivo renivohitra, anao fonderie anankiray teo hoe fonderie professionnelle fa tsy le hoe mandrendrika aniny fotsiny dia mila à peu près une puissance de 30 mégawatts. Nefa tsisy an'izay amin'ny Jirama. Tsy possible zany ny anananao an'izay raha tsy hoe anao manao électrogène rery mamotika tontolo iainana sy ny ranomasina zany. Donc zany misy facteur betsaka zany mila jerevana anaovana le aération. Dia azo atao le izy amin'ny sehatra ataontsika teknika betsaka be fa mila ataontsika hoe volonté de l'État. Satria tsy vitan'ny olona rery ny fandraharahana io. Fanaovana an'le izy tsy vitan'ny olona hoe atsika sy anao anangana entreprise dia anao an'le izy hanaitra an'le olona tsy vitantsika zany. Satria mila vision globale le izy hatrany amin'ny fokontany miaka hatrany amin'ny commune, district sy ny région, province, nationale. Misy suivi le izy io. Ary io ny cycle-n'io tsy ohatra hitentsika zao miresaka aération amina resaka ataontsika hoe resaka éducation cycle-n'io 20 taona 10 taona tsy vetivety kely. Ohatra tsika hivadika amin'le resaka ataontsika hoe cycle-ny aération amin'ny resaka innovation technologique tsika cycle-n'iny 4-5 taona. Zay vao manomboka inculqué tafiditra ny anatin'ny fomba fisainan'ny olona le izy. Taty Europe reny 20 taona vao tafiditra nandroso amin'le niditra amin'le téléphone portable. Misy amin'izao mbola misy résistant, mbola tsy manaiky manao téléphone portable fa mbola tsy hoe tsy mety fa diabolique 666 et code barre sy ny namany. Dia reny zany mila travaillena tsara reny ametrahana fomba fisaina tena hoe sur terrain zany anaovana le izy fa tsy hoe concept na hoe tsisy modèle économique mifandraika amin'ny modèle any Madagasikara misy. Tsy maintsy hoe manao investigation any place
Ny toerana misy dia miteny hoe inona ny anona dia mametraka critère anao dia amin'ny basiny amin'izay ahafahanao manao ny test manao ilay izy. Fa raha vao misy fotsiny hoe commune iray mandroso amin'ilay izy, tonga dia maika be ny malagasy anao copier-coller, tonga dia mandeha izy amin'ny rehetrarehetra. Misy iray fotsiny mandroso. Dia ireo fotsiny hoe misy toerana anankiray zany hoe misy mivarotra voanjo eto Androany, mivarotra voanjo amin'ny Raisaky. Afaka herinandro fa folo mivarotra voanjo. Mila aseho amin'ry zareo zany inona ny tanjona hitany anatin'ilay izy zany. Voilà. Tena tsy mety tsony zany le hoe séminaire anatin'ny salle fa tonga dia tena manao réalisation dia 6 mois une année après anao manaseho ty ny résultat teto. Kiaraka hanaovana ohatry tsy hanao. Dia rehefa manomboka betsaka iny dia mandeha amin'izay effet domino. Dia mandeha ho azy. Hadin'ny zareo ary hoe reo anisany nanohitra an'iny teo. Mety afaka ianarana zany izay nazahoan'ny malagasy ohatrany hoe findaisany télé zao efa maro eto amin'ny firenena manana na any ambanivohitra ary dia ireny afaka ianarana ahoana ny appropriation an'ireny nandritran'izay 20 taona 30 taona lasa zay dia mety ireny dia afaka ianarana zany. Tena azo ka. Zay zany no nisy fanadihadiana socio-économique tamin'ny faritra 2020 zay le ataoko anatin'le boky le hoe fivoarana sahaza. Mbola tsy navoaka moa le boky, efa vita le boky fivoarana sahaza. Zany hoe araky isaky ny faritra zany misy fivoarana sahaza anazy. Tsy mitovy mihitsy. Raha ohatra anao zany hoe teny fotsiny manangivokatra anao any amin'ny tany anankiray tsy mitovy ny approche-nao mba hamokatra bebe kokoa le olona ao sy any amin'ny toerana anankiray. Tsy mitovy mihitsy. Sasany arakaraky ny malafo malaky an'ilay izy no halany an'ilay vola dia vidy lafo ny vary nisy fotoana toaka rendrarendrana ny vidianana salon ny vidianana télé dia eo amin'ny verina mahantra indray koa trosa indray koa. Zay zany le mila accompagnement zany ny fanampiana anaovana an'ilay aération. Tena mila accompagnement tena solide ilay izy. Dia matao mila base communale mihitsy anaovana an'ilay izy fa tsy vitany hoe national lavitra loatra. Surtout ny chaîne hiérarchique. Mety izay lafiny tsy eo fitoviana zay zany nahatonga ny ankamaroany miketrika asa eto izay hoentiny any ivelany raha ny fahitako manokana mety tsy dia mahomby loatra noho izay lafiny tsy fitoviana sy appropriation zay. Fa eny moa zay ihany fa toizitsika ihany itsika amin'ny momba an'izay aération zay ihany hoe tsika moa ny atsasany manila antsika malagasy tanora. Ireo tanora ireo kinga saina mahay mianatra. Mety hoe zareo zany no tena hidirany sy ahoana moa zany afototra hiangan'ireo izay manompo born avant zay moa fiteny anazy leapfrog moa fiteny anazy amin'ny teny anglisy hoe tonga dia mandingana dia ireo tanora reto ve zay mety fototra izay fandinganana ara-teknika zay satria zareo mahay mianatra kinga tia karokaroka bitsaka koa mitady asa tsy maintsy miditra amin'ny sehatry ny asa ny ankamaroany dia any ve zany mety tonga ny atosika kokoa raha izay fahitanao anazy. Ny zava-misy moa zany tsy ny olona efa mahazohazo taona natao hoe tsy tanora efa ny ankamaroany tsy teny hoe izy rehetra fa ny ankamaroany efa corrompu daholo. Fa potika ny toe-tsaina. Dia raha ohatra zany tsika hanao an'ilay aération hanao an'ilay hanao les sauts zany les sauts du développement dia tsy maintsy amin'reto nourrisson reto ny anaovana an'ilay izy. Iny nefa mila fampianarana misy karazana psychologie cognitive zany mila ampiarahana amin'ilay izy psychologie cognitive. Tsy azo atao fotsiny hoe tia ny recette dia atao fa mila accompagnement ilay izy zany psychologique hiprépare ny saininy hoe tsy maintsy mandroso ary tsy manasafidy raha tafavoaka. Dia io zany potentiel atsika io zay moa mahatonga an'ilay resaka be amin'ilay complot any hoe ahena ny afrikanina satria ny afaka 20 taona ny 30% tanora lasaky ny 420 taona dia afrikanina daholo. Zany hoe atsika zany no main d'œuvre force vive cerveau hampitorina an'ity planeta ty afaka 20 taona. Dia raha tsika mahita angamba zao na hoe crise mandeha ny appel d'offre
manao chasseur de tête. Firenena rehetrarehetra zao nanao appel na bourse fa izay mahay indrindra atsoiny zareo ny firenena ihany tambatambaziny ihany satria fa fantany zareo ohatra efa miprépare meny bourse tonga dia meny asa dia meny permis de séjour dia milamina amin'izay ianao tsy maneritretra hiverina hampandroso ny firenenao fa hampandrosony anazy maintenir ny main d'œuvre ho cerveau ho force vive dia izay politika zay zany any mila hoe tonga saina amin'izay ny tanora hoe raha maka an'ity resety ity aho maka ny traikefa ty anivelany aho ilaiko ny manao tamberina andraikitra ho amin'ny fireneko anisany andraisako andraikitra io zany hoe za zany hoe atao hoe atao nanana chance no tena miezaka zany valo amby folo taona dia efa azoko le izy hoe tsy possible mihitsy hoe zao no fiainako mandrapahafaty navita université tany Diego dia nieritreritra an'izay hoe tena zao ve no fiainako tamin'ny l'an 2000 zao zany no fiainako mandrapahafaty fa dia tenao ajanoko aby dia aleoko hikatsaka lalindalina kokoa ahafahana manampy ny maro izay mbola tavela io na olona ray ny alainao mifahatrana tsy manino tsy manenjika olona maro be zany izay vitanao izay le mahasahazan'le izy dia ireo tanora reo zany ataontsika hoe kapitalintsika reo nefa afaka 20 taona reo fantatra daholo donc zany mila miprépare hatrany amin'ny école primaire mihitsy hatrany amin'ny école primaire dia nizao zany dia efa préparena dia ny école amin'izao rattrapena zay azo rattrapena zay efa tafiditra amin'ny lycée amin'izao fa grave tsy tratra raha tsy hoe tena hoe politique d'autorité d'éducation au niveau du gouvernement nefa iny moa zany mila cerveau iny fa tsy vitany hoe diplôme fa tena mila finiavana mila manana basy le olona manao lisy fa tsy hoe olona tsy manana basy mahalala ny fiarahamonina akoriny mpanao vakansy any Madagasikara no hametraka an'izay tsy possible izay mihitsy moa ny olana izay tanora manam-pahaizana efa vitsy ireo dia lasa akory zareo sady tsy manana mieritreritra hoe efa manana izay chance izay tsy haiko ray isan-jato sa roa isan-jatotsika no mba mahafaka manao an'izay fianarana any ivelan'izay dia sasa moa zany tsy hoety miverina tia intsony le izy mandrakizay iverenako amin'ny any le arera chance le leapfrog teo raha niresadresakintsika teo dia misy azo atao zany fa raha jerena amin'ny hoe amin'ny antsipiriany zany dia ahoana tsara no afaka ataontsika mba hanaovana an'izay pont en avant zay zany raha miaraka teknika sy miaraka toekarena eto amin'ny Madagasikara ahoana ny hevitra momba an'izay teny ohatra hiteny zany am'le satria surtout le aération tena teneniko betsaka tao hoe teny kely amin'ny resaka le leapfrog zany hoe io zany ny zava-misy amin'ny leapfrog zany fantatranao angamba fantatsika angamba fa ny ino moa Vitec no créé ny module iny Vitec entreprise mpanao mpamboatra jeu ho an'ny ankizy dia nanao ny module iny zany ny tanjona zany dia hoe ahoana ny stimulena ny mpianatra ny ankizy ho créateur entrepreneur dia ny mbola kely misy olana nefa ny arahantsika nahita tamin'ny 2015 le piratage 6,33 millions dans le monde entier piratage ny compte satria ny parents zany mba hahafahanao manaraka an'le programme zany dia créé compte ianao ho an'ny zanakanao sy ny namana dia s'exploser nanomboka tao renan'iny resaka réseau pédophile sy ny toeto eo zany misy arofanina tsy maintsy apetratsika eo zany amin'le resaka numérique amin'le resaka leapfrog ahafahany hoe mazavatra statique izay moa zany no démarreko an'le resaka MOOC satria zany ny ataoko hoe afaka local ny serveur fa ny éducation misy moniteur fotsiny misy ray aman-dreny fotsiny formenao dia manao lisy fa na commune ray izy dia ataonao par réseau dia mety tsy voatery hoe mivoaka ny velan'le any zany hoe mila adaptena zany le système leapfrog ampiasain'ny zao tontolo zao satria tsika tsy hanana capacité de hackers ny rehetrarehetra misy ny olona nefa mahantra misy intrusion tafiditra ao ny ankizy tonga dia miabandon fugue dia tonga dia misy mifidy any andrasany ankivon-dalana dia mena vola dia nefa fantatsika fa marché ny pédophile amin'izao tena marché mihoatra ny marché ny drogue zany hoe 200 fois ny loi de finance malgasy ny marché ny pédophile dans le monde manana moyen zany zareo misy firenena 200 otra Madagasikara azo rovidina bogato ohatran'izao ikan'izay zany mila jerevantsika zany ny parti hoe ahoana ny fiarahamonina
ahoana ny hifehezana ny zavatra atao amin'ilay resaka leapfrog ahoana ny inona no ataontsika voambolana ampiasaintsika manoloana an'ilay izy. Zay moa zany voalao amin'ilay resaka amin'ilay module fivoarana zaza manko misy alefa hiasa ilay olona dia mila tezaina ilay zaza. Dia ilay zaza tezaina iny zany manangana kresy. Tonga dia efitran'ilay olona nitambatra manaiky fanampy hoe hiaraka izahay ampandroso. Reny zany no mitambatra ao olona reny mitaizany zanaky ny sasany izay andeha amboly. Dia manao relais zareo. Dia eo amin'izay tohanana amin'izay le fampianarana an'ilay men'ilay olona ao amina resaka outil madinidinika misahaza mifandraika amin'ilay fiarahamonina. Dia izy mahalala hoe mpianatra amin'ny ENI tonga dia mena sujet hoe tina nga dia mareo zao ny ilana aminareo. Dia financeny iny mpianatra iny manao travail diplôme amin'iny dia créer start-up amin'iny dia tonga dia appliquer-ny ary amin'ilay fivoarana zaza. Zay zany le chaîne ny rehetrarehetra. Zany io zany tena interdépendant zany ny modèle économique sy ny saut de l'éducation satria raha tsika mahita ry anina fa obsolète ny fomba fampianarana malagasy. Tena fa obsolète tena tsy périmé fotsiny fa tena fa tsy na mikasika na virus zany mikasika anazy fotsiny dia efa potika. Iny zany mila ovana. Hatrany amin'ny fototra mihitsy zany tena fiaraha-miasa. Dia amboarina avy any amin'ny fototra dia manana lasonady izay mametraka an'ilay izy ao fa tsy hoe maimaika fotsiny ahita résultat. Fa na izany zany amintsika tsirairay afaka manomboka satria ohatra ny manodidina anao efa hitanao efa manana an'ilay efa tsy dia tara 2 siècle intsony fa mety tara 1 siècle fotsiny dia afaka midemary ianao manao an'ilay saut amin'ny manodidina anao. Rehefa hitan'olona mamiratra anao avy eo hakatahaka anao izy iny ndray hainy zareo le manao copier-coller rapide izy avy eo. Mihena ny effort amin'iny. Izay moa le izy teo efa niresahantsika zany le fepetra sy rehetrarehetra ilaina amin'izay. Ngamba ny amaranako anazy alohan'ny resahantsika an'ireo hevitra hafa dia ny hoe ankoatra amin'ny fampianarana raha ohatra ny sehatra manokana raha ohatra hoe afaka hoentina aty ve izay fahaizanao izay dia anaovana leapfrog aty amin'ny firenena zany. Dia ahoana mety ho atao raha hanao an'izay eto amintsika zany raha ianao manokana zany. Tena fataoko misy ilay izy ka fatao ilay izy zany satria io tsy mbola tsy vita fotsiny zao mahatonga na hoe nanao an'ilay hoe micro nanoteknôlôjia eny ny fianarana ataoko nanohizako taty fatatsika na tamin'ny avoavaka baka tamin'ny voavaka baka dia nanao concours aho Polytech Diego, IST Diego sy STEM sciences de la terre environnement minier ao Antananarivo. Satria fatatsika fa ireo harenakibontantsika ireo harenatsika ireo. Dia efa fantatra zany hoe ny intéressé anazy zany hoe ahoana ny hanaovana chaîne de valeur alohan'ny mpanodranana entana. Zao atsika ohatra ny QMM sy ny Ambatovisy namany vokatra brut ny aondrana. Dia ny fifanarahana atao zany amin'ireny ataontsika mpamboatra montre réalité ty fa tsy hoe hypothèse dia hoe fampiresaka amin'izareo zao fa fantatra hoe saturé Singapour amin'izao saturé Chine amin'ny resaka sous-traitance. Anay nefa manana matière primaire. Mahita toerana zay ataonareo aty Madagasikara ny usine dia manao saut ny mpianatra mianatra an'ilay tonga dia ao ny anaovana décolletage orlo manao montre rehetrarehetra. Tsy any Chine intsony fa any Madagasikara. Azo atao zany ilay izy. Nefa reny sehatra reny tonga dia amina milliard, amina centaine de millions d'euros ny capital an'ireny. Zany hoe mila garantie d'investissement. Averiko indray mandeha tsy ny investissement ny olana amin'izao stadiko zao hoe président du conseil d'administration zao na entreprise, groupement d'entreprise amin'izao dinjalavo vetivety. Tsy olana tsony zany le resaka fampiasana vola satria mety zao taux d'intérêt négatif. Ny olana zany dia garantie de l'investissement. Voilà, zay ny olana. Zany hoe raha vao ny fanjakana tsy stable dia matahitra ny olo hoe sao dia hoe tonga dia kendany miaraka amin'izay ny anina natao atokisany azy za na atokisany ary ny partenaire any. Zay mahatonga le hoe association na club sportif zany na fampianarana resaka association reny
toanana ampiana satria reny ihany amin'ireny dieny reny ihany ahafahanao manao asa andavanandro. Raha anao action politique forte anao tonga dia interpréter-ny zeo ny fitondrana hoe hanohitra atahorana dia tadiavana afika hafa. Ny modèle de finantsika nefa mbola lafo, misy lalàna anankitelo mbola mila ovana vao tena hoe favoriser ny partenariat ohatrohatran'izay. Raha ny fahitanao manokana anazy zany dia re moa vakina matetika ihany ilay misy an'ilay rapport ohatrany hoe doing business tamin'ny ohatrany efa mivoaka zao tamin'ity taona ity tsy haiko 60e angamantsika malagasy amin'ny doing business report anisan'ny faraparany eto Afrika koa. Dia raha ny fahitanao anazy zany mbola olana be izay climat d'investissement eto amintsika izay satria raha resaka teknôlôjia ilay resaka traino rehetrarehetra ireny zao mila apport en capital ngeza be fa raha hoe jusqu'à 100 000 euros zany dia azo atao. Iny tsy mbola manelingelina ny olona. Fa raha vao hoe miditra amina resaka million dia raha tsy manana alliance politique forte anao amin'izay fitondrana, tôt ou tard anao matiataka amin'iny investissement iny. Tsy maintsy mila alliance politique foana zany ilay izy sy tafavoaka. Tsy misy ny indépendance ny économie. Dia raha tsika mahita io amin'ny resaka administration publique ary hoe miova ministre dia miova aby ny any ambany any. Nefa zavatra tokony hoe fonctionnaire ny zavatra tsy politique, technicité ilay izy. Dia ny hafarany tsy sarotra be aminao. Ohatra nanao zao nanao an'ilay accord de coopération amin'ny resaka MOOC iny zany amin'ny université ny Polytechnique de Gauche sy ny université de Fianarantsoa. Dia maro ilay izy nisy an'ilay gouvernement transition tamin'ny 2018 tonga dia plié ny nefa iny efa nisy financement tonga dia efa vita ny signature juste amin'ny démarche fotsiny on va mettre maintenant l'incubation sy ny namany. Tsy tafavoaka. Sa tonga dia natahatra zareo hoe inona ty zavatra korotana be ty. Mila message fort zany amin'ny resaka indépendance de l'investissement sy ny sécurisation d'investissement avy any amin'ny pouvoir hahafahan'ny pirenena mandroso, hahafahan'ny olona ohatranahy mety betsaka ny ohatranahy mampandroso ny tanàna. Tsy miankina amin'ny politique. Stabilité zany. Stabilité dia mety misy réforme légale mila jerena zany anatin'izay. Ka le olana lizy natao légal lizy vitan'ny zareo ny manao légal fa le olona any tsy manaraka lalàna. Zavatra fanarahana zao fanaovana sonia tena samy olon-dehibe tsy miova rapito, tsisy manaraka an'iny. Eo masomaso eo samy. Donc zany tena lasa manahirina lizy, lasa classé zao tsika misy firenena amin'ireny ataontsika hoe Sud African business amin'ireny zao manome an'ireny indexation ny hoe aiza ny antihanana amin'izao naona investissement dia raha tsika mahita fa Madagasikara anatin'ny mampanahinahy ny olona. Amin'ilay cohérence ny zavatra tenenina zany amin'ny média, zao dit ça induit la diplomatie en erreur. Teny zavatra anao nefa 2 mois rininy tsy marina koa ilay zavatra teneninao dia mametraka doty ny olona ahoana zany no ahoana en tant que zay zany betsaka zany izy fa tsy resaka hoe lalàna iny mety vita iny hoe mipousse ny Assemblée nationale mavote an'ilay lalàna fa le mise en application l'izy tsy misy na mipetraka eo le ohatran'izay koa ny angovo. Tily moa lalàna tokony ovana io tonga dia tokony misy concurrence ny jirama efa tsy mahavita mahita investisseur tsika tonga manao barany tena manao izy modèle économique viable tsara fitaona dia rentable nefa tsy tafavoaka le izy satria mila accompagnement ny ORE, mila accompagnement ny douane ihany, mila droit de signature, mila régulation, misy zavatra betsaka zany ao ilana ataontsika hoe fisolelahana vao tafavoaka. Io moa zany ohatran'ny tsy carrière ny tratran'io fa any firenena afrikanina koa raha misy hoe malaza be amin'izao nisy compagnie iray mitory an'ny État nigérian satria tsy nahefa ny adidiny zareo amina fanamboarana barrage dia voatery mandoa milliards de dollars satria efa contrat efa raikitra ilay izy dia nefa ny avy eo izay mbola mety misy question na fiabilité foana zany angamba ny eto amintsika izay angamba ny azo ifehezantsika anazy angamba ny resaka fiabilité nefa niny ilaina raha ohatra misengagé amina somme ambony be surtout sahirantsika raha tsy izay. Mbola misy zavatra hafa hanampiana ve ianao?
mbola misy any ampina. Ho anazy zany torohevitra fotsiny no maiko antsika tanora misaotra anao moa zany nanao ny invitation hoe aleo tsy miandry tsika, aleo tsy miandry an'le zavatra hilamina vao anao zavatra fa tonga dia atombohy amin'izay sehatra misy anao dia ampiakarina foana le izy na le ohatra arivo ny vola aminao any zao dia arivo iny tena ampidoany dia tapahy ny lamba dia zairo dia vato kasibosy dia lafy ny kasibosy dia mila mihetsika zany fa tsy mety tsony zany le hoe miandry concept business plan bien rédigé zay vao hitady financement zay vao androzy tsy tafavoaka tsika raha zay mety ho lasa ihany satria io any ianao lefa tena mandeha anao ny anazy zany ny ainako le izy tsy nieritreritra mihitsy aho hoe aiza no antianako fa ataoko fotsiny izy dia misy mahita foana ianao mahafinaritra ny bandy iny miasa tsara iny mahay iny alainy zareo misy ny teny hoe ndao anao hiara asa aminay ilainay ianao amity zao zao vao hitan'olona anao hoe sérieux mahavita an'le zavatra alain'olona anao dia ifandrobahan'olona anao manao zavatra anao tsy voatery hoe zavatra koavana vitanao le izy zay zany mila nanana zay esprit ny tanora zay tsika manko menamenatra ny réseaux sociaux zany tokony efa hoe potentiel io fa aération tena tokony ampiasaina à outrance io menatra ny olona partage ohatrany hoe mandoto rindrina ondra mipartage zavatra tsy mifanaraka filosofia nefa ilaina miasséminer ny information mizara ny zavatra hay ilaina dia ilaina mamakafaka zavatra hay dia ilaina manao débat tsy lany andro hoe rehefa mifanohitohitra sy ny namany dia efa nanasa vanga iny tonga dia lana iny fa tsy mampandroso fa le hoe le zavatra le hoe mettre en avant dia assumer iny zany tena important mila miassume zany ny tanora mila masamy assume ary conscient hoe mahantra am'izao gisitra dia ahoana ny hialana aminy raha mbola manao foana antsika hoe miaro tena hoe satria zao ane zao ane ny fitondranina tafavoaka mila mitrairay mihitsy matoa za mahantra matoa za tsy tafavoaka dia zaho no olana dia ahoana ny io zao ny environnement misy am'izao ary tsy hiova io anatin'ny 100 taona dia ahoana ny fomba hampandrosoanahy amin'io environnement ohatran'izay koa ny anahy le fiainako amin'le covid zao zao ny orinasako tsisy nikatona zany tsisy nakavolana ariary tany amin'ny fanjakana tsy nanao confinement zany tsisy masque zany ato ampiasana zay anao masque dia mody any an-tranony izy fa tsy ato ampiasana fa conscient fotsiny hoe io ny virus efa eo dia miara-miaina amin'io atsika ary hiara-hiaina amin'io atsika mandritry ny 10 taona maro dia hovatsika ny fomba fiainantsika fa tsy hoe tapitra ny tenin'ny politika hoe tapitra ny confinement dia miala sy ny virus nao c'est possible io na io chiffre io mety diso aby le chiffre tsika eran'izao tontolo zao tsy hoe malagasy ihany satria mety efa tany amin'ny novembre dia efa nisy an'le bandy iny après n'le pic dia misy an'le bandy iny fa tsy nanao test fotsiny efa teo le bandy iny zao misy test ohatra tapahana fotsiny atanony amin'izay ny test ary zay marary grave tonga dia mandeha amin'ny hôpitaly dia tsaboina miverina zéro io voilà fa zao andao atao test maro be dia lasa manezika chiffre 2 fois par jour mijery amin'ny télé dia mangovotra an'iny ao tsy contre-productif le izy amiko fantatra fotsiny le izy oretiny barrière apetraka zao ny azo atao dia iny fotsiny respecter zay ie marina zay mila manana initiative foana zany sady tsy very mihitsy ny tanjona na misy maro ara reo sedy tsy lalana zavatra mitranga amin'ny lalana zay angamba ny azo ifehezana anazy zay angamba dia saorany ianao na fohy fotoana na fo andro miara-nanomanana an'ity zavatra ity dia tegna re mbola hisy faranasa hafa zany irinay foana moa miara-miasa amin'ny olona toy ianareo manana fahaizana ho zaraina ka misaotra anao dia amin'ny manaraka indray mbola efa hisy ny manaraka ya ho an'ny tanora ne dia mandroso ny tanora dia hamokatra ny ino ma stimulation catalyseur moa zany ny ataonareo amin'izao dia mba hamokatra le catalyseur inganonareo ty amin'izao ty fa mahafinaritra ya ok sotra betsaka masto eny io